zay ilaina amin'izany fikonan-doha zany fikonan-doha mialany fotony miakatra aty ambony aty amin'ny concertation fikonan-doha pirenena dia ao anatiny an'izany koa ny fametrahana ireo kipa rehetra izay anatanteraka an'izany fikonan-doha zany dia ny telo volana faharoa dia ametrahana ny fahaiza-manao satria tsy maintsy hofaniny renforcement de capacité formation des formateurs ary fanomezana ny tsekefa sy ny fahaiza-manao ho an'ny olona rehetra hitarika an'izany fikonan-doha zany. Eto amin'ny ministera-panjakana manokana zany izay no isahana an'izany fiofanana sy fanomezana fiofanana ny tsirairay zany. Raha manisany olona izay ilaina izahay hatrany amin'ny fikonan-doha hatrany amin'ny ifotony ka hatraty amin'ny faratapony dia amanaliny ny olona ilaina ao anatin'izany. Tsy maintsy hofaniny ireo mba hitovy ny zavatra atao ary ao anatin'izany ihany koa dia tsy maintsy misy ny fandrafetana an'ireo ina moa ireo rafitra rehetra izay entina manatanteraka an'izany fikonan-doha zany. Le rafitra zay resahana io zany dia zavatra anankiray izay misapatsapana mitarika an'izany fikonan-doha zany dia zareo ao amin'ny FFKM sy ireo anampy ny FFKM ao anatin'izany satria mila tanana mila ny rehetra ao anatin'ny fitariana an'izany fikonan-doha zany. Fa ny resaka tansoroka manontolo satria tompona andraikitra voalohany amin'ny fikonan-doha dia ny fanjakana ary ny ministera-panjakana no nametrahana an'izay tetsi andraikitra izay dia miaradi manao encadrement an'izany mpitarika izany izay manana ny autorité morale ny ministera-panjakana dia isaky ny antanatohatra rehetra tsy maintsy raisin'ny fanjakana ny ministera-panjakana adidy ny fandraisana ny rehetra andray anjara ao anatin'izany fikonan-doha zany. Mizara anankiroa iaho izy io hoe misy ny ireo mpitarika dia misy ireo mandray anjara. Ny mpitarika dia tsy mametraka ary tsy hiteny na anery ny hevitra avy aminy fa mandray sy mienono ary mandray ny hevitra avy amin'ireo mpandray anjara rehetrarehetra ary mamadika izany ao anatina document anankiray izay alefa ty ministera-panjakana ho atao boky anankiray ataony hoe document d'orientation ho avadikitsika ho volavolana lalam-panorenana izay hientina any amin'le fanavaozana nyty repoblika ty. Ny ty nambara zany dia zao ny fanavaozana ny repoblika de fondation de la république dia hiafara any amin'ny fanovana na fanavaozana moa zany fa araky ny tapaka any amin'ny fikonan-doha pirenena izay vao atao ao anatin'izany lalam-pandrenana zany. Dikan'izany lalam-pandrenana vaovao araky ny etaentan'ny vahoaka sy ny taky izay natao nandritry ny tolona natao andehanana any amin'ny repoblika faty. Rehefa miresaka lalam-pandrenana isika dia ao anatin'izany ireo andrim-panjakana rehetra izay tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny lalam-pandrenana dia miova na mety hoe na ny olona na le rafitra mihitsy rehefa misy teny rana mandritry ny fikonan-doha pirenena dia ny manaraka an'izay ny fanovana na zay rafitra zay. Fa tsy maintsy anao tsika lalam-pifidianana satria hiantoka fifidianana koa avy eo ty ministera-panjakana ity. Misy ny processus ny concertation fa isy ny processus ko ny électoral isy référendum ao isy fifidianana koa anatin'izay araky ny teneniko teo foana hoe tenerana ho amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra atao. Ny telo volana faharoa zay teneniko teo dia ao anatin'izay ny tafapetrapetraka daholo ny makasika ny fitaovana ny resaka logistika moa zany sy ny fitaovana rehetra zay ilaina manatanteraka ny fikonan-doha pirenena. Ny enim-bolana faharoa amin'izay ao amin'izay isika no manomboka an'izany fikonan-doha zany.
manomboka any fotony ny roa volana voalohany dia ataontsika hoe concertation au niveau communautaire. Rehefa miresaka an'izay tsika communautaire zay tafiditra ao anatin'izay ny fokotany. Marina fa mety an'nytanympanontany mety ametra-panontaniana reo hoe fokotany rehetra ve ho vita daholo. Eo amin'ny 7,000 mahery ny isa fokotany. Mety isy fokotany zo vita hoe tonga zay noho ny alavirana noho ny antony maro samihafa, fa rehefa anao an'izay isika mety isy fokotany maromaro tonga dia araka atao. Fa rehefa tonga ao anivon'ny commune tsy maintsy mandray anjara anaty commune satria ny fokotany no mandrafitra ny commune dia tsy ho very anjara mihitsy ireo fokotany izay mety tsy ho tody fa iezahana daholo ny rehetra satria manana ambara. Ina moa lalehan'ny fotony any any no ahitantsika manana mamoaka ny olana any anatin'ny fokotany zany, fa amoaka ny vahaolana ihany koa mahatonga nahatonga ny tsy fahatongavany ny fahefana na ny vola na ny olombelona tokony hiasa ho an'ny firenena. Fa ny roa volana manaraka an'izay itsika zany fa mijery le enim-bolana faharoa deuxième trimestre resantsika hoe anaovana ny concertation deux mois voalohany, roa volana voalohany concertation au niveau communautaire, ny 2 mois faharoa roa volana manaraka dia concertation au niveau communal, ary ny ray volana manaraka concertation au niveau régional, ary ny ray volana farany concertation au niveau national. Zay zany no anatin'ny calendrier zay apetraky ny ministera-panjakana. Kanefa ny daty anomboana azy marina dia tsy maintsy hoy izay hifanarahana tenerana any amin'ny fiatidinan'ny fanavaozana republika izay efa nametraka ny comité de pilotage araky ny zavatra tapaka tao anivon'ny filatrevitry ny minisitra omaly. Dia fanatanterahana amin'izay dia any aloha no alefa izao programma izao, zao calendrier izao, fa io calendrier io rehefa miditra amin'ny détail isika no andrafitra ny filana izay, ny filana ara-pitaovana, ny filana ara-kolona, ny filana ara-bola sy ny maro samihafa, ny fandaminana eo anivon'ny FFKM sy ny ministera-panjakana, ny fiarahamientana satria ny olona anao ny fitoanan-doha dia olona mitovy objectif, mitovy tanjona anankiray, mitovy lalan-tsaina ary mitovy famindra fa ho an'ny firenena ity zavatra zay ataontsika. Ny ministera-panjakana manana finiavana politika, fa manana fikirizana, manana ina moa zany le fomba fiteny anazy détermination. Izay détermination ny ekipa tsirairay izay no entinay anatanteraka ny adidy sy andraikitra ny antsoroany. Vonona daholo ny ekipa manontolo izay manana ny tsaikefa, manana ny fahaizana, fa indrindrandrindra hoy manana n'le zavatra n'izabe andrasana antsika rehetra fitiavana amin'ity tanindrazana. Ho an'ny vahoaka ny anaovana an'izao zavatra zao. Raha tsy manana fitiavana ny tanindrazana, raha tsy manana fitiavana farak' izay kely an'izay tanindrazana zay, tsy manana volonté politique anao zany fanavozana zany, dia tsisy varany nanaovana an'izao fanavozana ny republika zao. Isika rehetra zay manana an'izay ary mila fa ianarana mpanao gazety rehetra reo dia manana fitiavana tanindrazana ary te anome tanana anay ary entananay andao hiara hiasa isika rehetra satria araky ny hitatsika eto amin'ity akaviako ity hoe sotoavina entina manatanteraka ny asa ny valeur eo aloha ny fanajana. Raha tsy misy ny fanajana sarotra ny anao zavatra satria anisan'le sotoavina verina amin'izao fotoana zao izay very aotentsika eo anatin'ny pacte moral national ny fifanajana. Very ny fifanajana, fifanajana eo amin'ny sy ny olona entina, fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka, fifanajana eo amin'ny mpiara-miasa, fifanajana eo amin'ny samy fiarahamonina, fifanajana eo amin'ny ray asa, ny fifanajana be dia be azo tenena ao anatin'izay mila verina, mila mifanaja aloha isika. Ny fihavanana eo ihany koa very ny fihavanana.
mamerina ny fihavanantsika fa izahay eto anatin'ivony ministère de fifanajana fiaramietana solidarité ary ny fahatelo de hoe finiavana volonté ireo valeur anankitelo sotoavina anankitelo amin'ny ministère mpanjakanareo no entina miatrika ny asa makadiry izay miandry ny fanontaniana izay apetraky ny olona dia eny tsefatsefany eny miovoavaly fa izay aloha no azo valiana azo tenenina mialoha androany mba tsy overy isika rehetra hoe samy anao fanavozana eny fanaovana fanavozana tsy fanaovana kabraraka na anaovana fananarotam-pahefana sanatria fa minisy mpanjakana-mbahoaka minisy mbahoaka ny minisy mpanjakana anompo ny vahoaka ary manana lalatsaina amerina ny vahoaka eo anivon'ny fiainana no anivon'ny firenena satria izy reo ihany no mameny fahefana rehefa tsy tafapakaminy ilay fahefana zay nomena azy ilay tamberina andraikitra zay andrasana aminy ho an'ireo zay nanana fahefana rehefa tsy tafaverina aminy ilay fiandriaram-pirenena na ny tombotso-pirenena dia miverina ny aminy fahefana ary eo isika no mahatonga n'ilay krizy zay miverina matetika satria tsy afa-po ny vahoaka malagasy amin'ny namindramany fahefana dia mila verina milona izay mba tsy sinitsony krizy miverimberina zavatra mafiorina ny tadiavina amafy ny fototra ny republika fadimy ny fanapa-kevitra ngeza be rehetra zany dia any amin'ny fikonan-do pirenena concertation nationale no tapahana ho avadika lalam-pandrenana fa ny fototra mafy no tadiavintsika ho an'ny hoavin'ny firenena mba tsy isy anozomozona intsony rehefa tonga ny fifidianana manaraka fa anaja zay voalaza ao anaty lalam-pandrenana satria maro ny fanapa-kevitra zay ho raisina tsy maintsy hoarovana mba tsy isy olona andrava intsony ny zavatra zay tapakitsika mandritry ny roa taona fa mba ho an'ny firenena mafiorina mba afaka mpandrosoana mba tsisy anao intsony vahoaka malagasy aolina an'izay